Salama daholo nareo amin'izao andro sabotsy harivariva zao. Nampanantena nareo nanao fanambarana ako zavatra nitranga dia zao nanao video ako fa lava be le izy dia tsy vo chargé ao amin'ny Facebook. Ny votoatiny koa ngambany dia ho fintiniko le izy tsy ataoko lava loatra manjary lasa manahirana be le mihaino anahako. Famalina fanontaniana nataoko tao fanontaniana efa nisy ela moa ny fanontaniana voaraiko fa tamin'ny herinandro ity koa nahazo information vaovao dia afaka ampidiriko ao anatin'izay le izy. Fanontaniana voalohany valiko dia efa maninona no tsy namaly ny fanenjehana anao mihitsy ianao azy izy ny olona dia ozy hoe tokana an-tanjona tamin'izany dia ny anatsara na ny geja nandritry ny 9 taona dia raha toka mifamotika sy nanenjika anareo tamin'ireny hoe nitory anareo dia fataro tsara fa tsy ho tonga amin'izao tanjona izao satria namay nareo tamin'ireny raha nenjehako satria afaka nitory anareo tsara mihitsy tamin'ireny fa raha nitory anareo dia mbola eo re raika lahy iny. Ny tanjoko amin'izao fotoan'izao dia tsotra ny tsy hiverenany iny raika lahy iny tsony. Fa raha mbola mitoy nareo amin'izao fomba fanaonareo ao zao dia manokatra varavarana ianareo iverenany Rajoelina. I Rajoelina zany amin'izao fotoan'izao dia mbola tsy nanaovanareo an'izany hoe mandat d'arrêt international zany araky ny nampanantenanao madame ministre ny fitsarana. Tsy mbola nanao émission ana mandat d'arrêt international na Rajoelina ianao. Afaka toerinao zao, teniko zao, raha toka diso. Ny zavatra nampanantenanao dia nianao an'izay alohan'ny faran'ny taona 2025. Tadidio fa ny zavatra ho teneninao ihany no teneniko eto fa za tsy amoaka ny zavatra zay voaraiko sy ny zavatra zay ataonao amiko satria tamin'ity herinandro ity dia naheno vaovao fa tena ataonao ny zavatra rehetrarehetra io nanomboka tamin'ny 2023 fin 2023 hoe ianao mampirisika olona hanaratsy anahy na dia efa olona efatra moa ianao niona tamin'ny ministra Lily tamin'ny volana novembre 2025 hanaratsiana anahy tao anatin'izay olona zay Itaina Bonheur et Loyauté, tao anatin'izay olona izay Body Fabre anabaviny Roly Mercia izay fantatritsika fa niaraka nanongana fanjakana tamin'ny Rajoelina tamin'ny 2009. Tao anatin'izay ny anabavinao Tsilavy Herinaivo, tao anatin'izay Volatina Rabemanatsoa. Misy témoin zany, maromaro ny témoin, raha diso zany dia afaka toerinao eto. Fa naratsianao anahako fa tsy hoe Natanael zany azavela ampivondrona ny diaspora ny zavatra niteneninao teo. Sy ny nanaratsianao hoe fa avalim-pirenena izy ianao Natanael. Fa maninona no lazainao fa avalim-pirenena? Nampivondrona ny olona ny nataoko hatramin'izay. Nampivondrona sy nitondra ny anjara brikiko ao Madagasikara ny nataoko hatramin'izay na taty an'azy 5 taona na taty ivelany anahako 20 taona niala tao Madagasikara. Fa maninona? Zay ve ny tena hoe fotom-pisainana hitondranao an'ity firenena ity? Hoy ihany koa ianao hoe hoy ihany koa ianao hoe amerina ianao ny volan'ny Ravatomanga ao Madagasikara. Namoaka chiffre moa ianao hoe alohan'ny fin 2025 dia verina 5 milliards de dollars. Na $1 ary mbola tsy miverina amin'izao fotoan'izao. Raha zahako ny PRRM na zany PM fantaro tsara fa au 1er janvier ianao dia efa nalako. Fa ohatrany mizavatra hafahafa ohatrany hoe tsy haiko hoe iza le inona mahatonga an'le izy milona. Fa ianao ary moa efa tsika hoe ampiakarina PM mihitsy. Zay ny tanjona atao. Dia ozy hoe ok, tsy maninona mihitsy zany. Ozy izy koa ny sasany hoe ok. Ozy izy ny sasany hoe ok moa zany, tsy zany moa inona moa irana nidirako amin'io. Ozy zany ataovy miakatra hoe dia avy gebona tsara kokoa. Io ministère ny justice io rehefa jereo ny zavatra anaovanao anazy
tsy zakanao akory ka vao mainka ianao atao PM ozako hoe oui zahako tsy mpanohitra contre pouvoir fa tsy opposant zany hoe rehefa misy zavatra tsara ataonareo ohatrany hoe tsara ny zavatra atao ministre énergie alohan'ny nanalanareo any DG Ronesy moa fiantsonareo anazy Ron Weiss ny fiantso anazy alohan'ny anaranareo any DG Ronesy de efa niena ny délestage fataro alohan'ny passation de nanatitra ny asa efa nivononanay izahay za sy ny représentant ny omady anakiroa nametraka nanome maimaimpona asa ketrehanay nandritra ny 2 taona momba resaka énergie nomeminay maimaimpona anio ministre io ny valeur an'izany asa zany tompoko de eo amin'ny $50,000 nomenay maimaimpona hitanareo rehefa niena ny délestage nasianareo piège kely moa izy fa nalanareo ny DG de somary niverina ny délestage tsy fanao reny raha olona manana olona mpanolotsaina mahay nareo tsy fanao reny zavatra nataonareo nanolo DG reny ka izay rehefa misy zavatra tsara de miteny zay tsara le zavatra rehefa misy zany kosa ny zavatra hitanay hoe tsy mety de miteny izahay marobe ny zavatra voaraiko atao amiko ato marobe tena marobe fa tsy anjarako no miteny an'le izy marina daholy misy marina be da be ny zavatra lazainy Cynthia sy ny zavatra lazainy Tahina Bonheur et Loyauté reny iny raha matoy iny tena mampalahelo satria tonga amin'ny tarainy izy fa nanantona anay izy ny teny fa maninona moa zay nasina nanaratsy anao foana zay ny atao hoe ok tao anatin'le fanatisme izy nieritreitra izy hoe olona tena marina le narahany tsy nomeko tsiny mihitsy izy na nkely ary hoe tsy mety zany tandremo mahay nareo mamakafaka ny fonjerevana tsika malagasy mantsy de voan'le forme natana ila zany raha ny tena izy tsy mahay milangolango zany manontany consigne ty amiko nareo hoe ahoana ntoyany ntoyany aloha de zao toy mivondrona foana tsika ary ao aorianan'ireo maniement vao ho hitatsika hoe hoentitsika makaiza ny diatsika zay miandro ireo maniement tsika aloha de ho hitatsika ny hitondratsika azy mbola misy fantanina koa moa hoe efa manino ianao tsy mandray andraikitra zao raha hatramin'izao de tsy mbola nametraka CV tsy hoe mitsoka andraikitra akory ny dikan'izany fa raha hoe toerana ministra na toerana CSCT zany tsy mety amiko zany ka raha kosa ho za tsy hitako mihitsy zay za tsy manohatra mihitsy aloha ny PM Heritsalama satria izy tsy heno matoa izy tsy heno zay olona rehetrarehetra tsy heno zany amiko de miasa mety diso fa amiko ny olona hitako be loatra de tsy miasa satria ary izy hitako ety rehefa eo amin'ny réseaux sociaux ianao de tsy miasa fa eo amin'ny réseaux sociaux fa rehefa tsy hitako izy de amiko je pars du postulat satria ohatran'izay ny fanao ka de miasa izy ny dikan'izay ka raha sanatria kosa tsy mety aminareo UPM io ka mitady nareo olona mbola tsy nangalatra veriko tsara olona tsy manana dossier miezaka nareo mamorona dossier momba anahako hitako daholo reny fandrimpandrika apetrakareo reny mialatsiny aminareo ahako fa tsy ho azonareo am'izany fa raha mily nareo fantatrareo tsara fa zany natana ela zany tsy mbola nangalatra zany na ny ariary ary raha vao tsy mbola nangalatra ka afaka mandeha eo nareo afaka mitady an'izay rehetrarehetra eo nareo fa raha tianareo hoe hilatsaka OPM azotsika atao zany fa za kosany aleo ataotsika eto amin'ny Facebook moa zavatra tena matin'ny malagasy ty de andao raha izy nareo misy olona mahay kokoa sivintsika hoe ny olona proposé ny gouvernement hoe mahay kokoa no zahako de andao ataotsika débat télévisé public
ny thème rehetrarehetra zay tianareo, politique internationale, agriculture, économie, finance, développement, zay rehetrarehetra tianareo, sécurité intérieure, zay. De ataotsika le izy, afaka ataotsika amin'ny teny zay tianareo, na malagasy io, na frantsay io, na anglisy io, na alemany io, azotsika atao. De avelatsika compte certifié, fa tsy compte apombo na compte fako kosa aloha, tsy ny aviany regny kosa ny andeha ho raisina satria mora kely nge manao maka poule na compte fako zany, tsy problématika mihitsy zany. De ataotsika an'izay, de menareo ako 3 volana période d'essai, jerentsika ho aiza nitondran'ny Natanaela an'le gouvernement. Fa za aloha am'izao fotoan'izao de zao na nareo miteny ok, mety aminay Natanaela de solo de ampidirina ianao izy nareo tsy alohanay le olona ametraka olona zay am'izay olona io favoriser amin'ny famoahana ny arenakebon'ny tany ny malagasy. Mila mijery tsara nareo resaka sécurité aéroportuaire, izy amin'ny société apetraka eo, mila mijery tsara nareo mitandrema. Mila mijery tsara ihany koa nareo an'ty resaka biométrique ty, fa io ny zavatra fanodikodinana amin'ny atao hoe fifidianana. Jereo tsara, oka mba ho tena indépendant, oka tsy firenendehibe ny karakara fifidianana zany, tsy ny OIF, tsy firenendehibe, fa oka organisme indépendant. Jereo afaka mijery akora mitady, nareo olona malagasy marina, tedavony ny historikako. Raha manaraka an'ity nareo normalement mahafantatra ny historikako. Na tsika zany mitsofoka amina hoe fanaramaso resaka mangarahara, na isika afaka mandray andraikitra, tsy mitsoka andraikitra zany ahako, tonga tany Madagasikara tamin'ny farantaona indroa nijery ny toetra raha misy ao. Marina fa tena maloto de maloto tokoa le politika, nampahantraina tanteraka isika malagasy de azo vidiana amin'ny ariary roa, tena zay ny zava-misy. Fa azo vainy zany tsy defetiste tsika, mila fotsiny tsika mahay hoe aiza ny lalana izorana. Ny antony tena tsy itiavanareo any Natanaela de zao teneniko anareo, tsy hainareo, tsy hitanareo aiza ny atakena anahako, te amoronana dossier tseroa, tsisy dossier afaka foronareo momba Natanaela zany, efa betsaka no niezaka, tsy misy ankehitriny aloha. Tanjona de tsy isiny zany, ary matetika rehefa olona tsy misy dossier de na écartena tsotro zao ohatra ny zavatra mitranga, na vonoina. Efa nitantaraiko anareo fa saika nisy nanapozina ako zay nandalo kely tany reny. Mahay nareo. Oui, vonana andrany andraikitra ka, tsy mitsoka andraikitra zany, nefa kosa tsy manao forcing. Tsy hitanareo anao forcing zany mihitsy anao anio aksisisika ataonareo, tsy miintéressé anahy zany. Tsy miapporte anahy ininy zany mandeha sacrifice zany andeha hiasany a Madagasikara zany amiko. Sacrifice vola very. Zany hoe andeha hiasany a Madagasikara zany, na anao PM io na anao iny, vola very zany amiko. Fa tsy maintsy atao, satria tiako ny zanako mbola andova Madagasikara zany, fitiavantenako manokana koa ny anaovako an'le izy, tiako ny zanako sy ny zanakao, ny taranakao sy ny taranako mbola andova ny Madagasikara ho amin'ny malagasy. Tadidio zay. Mila olona marina nefa tsy ampy zany hoe olona mangy zany fotsiny, fa mila olona marina ihany koa. Mitondra ny Madagasikara, mila olona marina ny malagasy. Ary mbola misy ao, nandritry ny 2 taona nanaovako ny vondrona misy anahako de nanangona ako ny olona azoko lazaina hoe sady olona manga, ny olona marina. Fa le fahavononana hiaraka am'izay aloha am'izao fotoana zao de tsy haiko, mbola tsy misy. Fa de zay, miandry ny resaka remaniement itsika, pause aloha. Après ny remaniement itsika jerentsika hoe andehany amin'ny direction makaisintsika, fa mitazona foana tsika zavatra tsara, pouce levé, tokavantsika. Rehefa misy ny zavatra tsy mety, tsy maintsy miteny. Ary afaka mbola manohy nareo mandefa ty amiko aty ny zavatra rehetra hitanareo
tsy mety amin'ny firenena io fa ny tandrotsika de firenena vanina, tandrotsika malagasy marobe lasa mpandrarà ary manana maizy azy ny tandrotsika tsy miova asa sy mianatra foana. Mandra-piona.